Vao afaka saindray niteraka resabe ny zava-mitranga tao amin'ny faritra arovana iray arovan'ny vondron'olona ifotony fikongo any Bekaroka commune Andohany Lakaka izay no anaran'ilay tanàna. Olona iray tokoa mantsy ny fantatra fa tototra ny tany teo ampiadivana Safira fanadihadiana vetrano. Hita fototra ary voaporofo ny fisian'ny fidirana tsokosoko sy fitrandrahana Safira ao anatin'ny faritra arovana iray sany ny vondron'olona ifotony antsoina hoe filongo any Ilakaka. Nanamarina izany ny fanadihadiana ifotony sy ny fikaroham-baovao lalina nataon'ny mpanao gazety iray any an-toerana. Ao amin'ny misy zany faritra arovana ao amin'ny commune Ranohira Fokotany BP Bekaroka, zany hoe ny gendarmerie sy ny VOI no miaro any faritra io, zany hoe miambina ny faritra arovana io. Zava-misy nefany dia ny gendarmerie sy ny VOI no miara-miasa zany amin'ny fampidirana olona mitrandraka ao amin'ny faritra arovana io, miditra amin'ny 6 ora alina ary dia miala amin'ny 3 ora maraina. Miprofon'izany moa zany nisy ny faty, zany hoe nisy olona maty tao amin'io faritra arovana io ny 26 alina tamin'ny 2 ora alina ny otsahany tany izay faritra iarovany gendarmerie io. Nilaza ny zandary fa efa nisy ny fipetrany raisina nanamafisana ny fiambenana an'io faritra arovana io. Teo maly ariva dia nisy olona anankiray tototry ny tany tao amin'ny karera tao Bekaroka. Ny antony moa ny ankety no ilazan'izay fa ny andraikitry ny gendarmerie dia manentana ny fokon'olo rehetrarehetra any BP eto Ilakaka mba hatsiditra amin'ny faritra arovana io fa manahirana, ary zahay dia mbola mitohy manao ny asa gendarmerie zay fa nisamborana eo amin'ny olona 80 ka efa ny amponja daholo ary mbola mitohy hatramin'izao. Tsy lavitra nefa 30 metatra mialan'ny toerana izay misy ny zandary-mpiambana amin'ny faritra arovana no nitrangany loza natototra mpitrandraka Safira tsy ara-dalàna iray tao anatin'izany faritra arovana izany. Tsy voasambany fa efa matetika no misy ny fampidirana olona tsokosoko indrindra amin'ny andro alina hoy ny vavolombelona. Izahay taloha ampidirina miasa amin'ity toerana ity mandoha vola ny président VOI. Ohatriny le vola alohanao? Mandoha zay 500 000. 500 000 isan'andro? 500 000 isan'andro, misy 1 million arakaraka n'izay fagnarahana. Iza no menan'io vola 500 000? Menan'io vola io président VOI. Misy développarindreo zany reo samby reo anatin'ny gendarme ty ny gendarme reo manao 50-50. Izy ao amin'ny gendarme mandray n'io vola io? Io zany mazana zany tamin'ny fakony io adjoint regny brigand regny mandray ny vola amin'io. Dia avelan'zareo miasa ety nareo rehefa manome an'izay vola zay? Tena miasa. Dia andro iny nareo no miditra ety? Zay miditra amin'ny 7 ariva. Amin'ny 7 ariva dia amin'ny firy nareo miala ety? Amin'ny 4 maraina. Amin'ny 4 maraina. Misy mpiambina ve ety aminareo miditra ety? Tena misy mpiambina mihitsy. Firy ny mpiambina miambina ety? Mpiambina taloha teto zany taloha telo isaky ny mpiambina. Taorian'ny fanadihadiana sy ny fikaroham-baovao lalina nataon'ny Fernand Avimana, mpanao gazety iray any Ilakaka, dia nianafana ny toedrarà ary niafara tamin'ny fandrahonana ho faty an'ity mpanao gazety ity izay voatery nitsoaka avy an'ny Ilakaka. Ny 27 alina dia efa nisy moa zany ny olona izay nikasa hamono an'ny tena nitady hoe aiza misy an'ny Fernand andondona tao amin'ny anabaviko, dia ny olona manodidina no tena hoe olon-dratsy ireny olona ireny. Dia rehefa nitrangy zay dia niala teo ny tenako ny 27 alina fa efa alina be vao miverina, dia nitondra moa zany ny fitadiavan'ireo olona sasany nialany ny lahady 30 alina dia mbola karohana, dia voatery tsy maintsy niala tany an-toerana satria mafana tanteraka ny zava-misy any an-toerana. Raha ny vaovao farany azo dia efa nisy ny fipetrany raisina ka nahanto tamin'ny asany ireo zandary voaroeroy tao amin'ny brigadiny Ilakaka, ary efa misy ny vao miera-panadiady manokana nalefa ny an-toerana.